Ny farana ny sabata azo antoka fa nahita fifaliana ianao tao anatin'izay andro izay, hitsahatra tamin'ireo natao, hiatrika herinandro vaovao indray isika zao. Ny firariana sy ny fangatahana ho an'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra ny hanome fifaliana sy fiadanana ho mpanaovana ny asa aman-draharaha. Misy toromarika omena anao androany. Izao ilay teny manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ataovy fomba fiainana izay manome izay satria hitondra fahasambarana ho anao. Ary rehefa mameno dia raisoam-po ity fanambarana ao amin'ny filazantsara andrioka ity. Izao ilay fanambarana manao hoe omeo dia mba omena ianao, fatra tsara saika hitsana no afatratra ho anao, ka mihoatra no omen'Andriamanitra ho anao. Enganianao mandritry ny herinandro manaraka ity dia ho sambatra satria manao fanandramana ny mabe. Andeha hivavaka ho anao isika mba hahatonga anao hanana izany fanandramana izany. Hivavaka isika ary. Raha io mankasitraka noho ny amin'ny sabata ny tsara ray. Ankehitriny izay dia mamarana izany sabata izany. Hiditra ao anaty herinandro vaovao, tompo meo anay saina izay manome mba hahatonga anay ho sambatra. Ary aoka izahay tsy anana eritreritra misalasala fa hitoky aminao tanteraka. Da io ny fiainan'izao mpanomponao izao izay miaraka manaraka izao fandaharana izao amiko ankehitriny. Da io ny fiainana ombao izy, meo azy ny vahaolana izay tadiaviny mba hanana fahasambarana izy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.